Ampifaliana sy ampiavana be indray no iaranantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV amin'izao maraina izao manonona ny fahasoavan'Andriamanitra, manonona ny fitahin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Androany indray dia hivavaka isika tonga anao tena hotahin'Andriamanitra manokana, atsapa ny fahasoavan'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny vanim-potoana anankiray. Isika tsiraray avy amin'izao fotoana izao tsy fantatro inona ny zavatra mety lalovanao anatin'ny tokantrano, amin'ny fifandraisanao manokana, amin'ny fiainanao manokana mihitsy, fa misy fanalahidy omen'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy mba ahafahantsika migoka izany fahasoavan'Andriamanitra sy fitahin'Andriamanitra izany. Ny tena zava-doza dia izasy ianao anatin'ny ady miala amin'Andriamanitra, aza mandeha irery izany dia efa mandalo ady. Izay ny zava-doza indrindra, isika miala amin'ilay loharano izay mitondra fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Ozy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Jeremia 2:7-10 fa zavatra tsy roloza izy nataon'ny oloko voalohany, efa nafoy ihany loharanon'aina izy ka niady lavaka famindrindrano ho an'ny tenany, le niady lavaka famindrindrano ho an'ny tenany, nefa lavaka tsy mitritritra, tsy mahatandrano. Zany ny zavatra anisan'ny manahirana indrindra ry havana malala dia ny olona anankiray mafoy le loharanonay, izany hoe mandeha irery izy mandalo ady, mandeha irery izy miatrika ady, mandeha irery izy ao anatiny toe zavatra sarotra lalovana. Izay mahatonga ny olona mamofo kivy ao anatin'ny fahatoviana tanteraka, satria nafoy an'le loharanonay. Tadiova Jesosy Kristy ihany no mitondra ny fiainantsika, mitondra vahaolana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ary tsy vitan'izay ihany fa zavatra-dratsy anankiroa. Ny voalohany izany, nafoy loharanonay nao izy dia miady lavaka, mitritritra, tsy mahatandrano. Zay lavaka izay ry havana malala, zay daoly ny ataon'ny ankamaroan'ny olona amin'izao vaninandro izao. Za ihany mitady vahaolana ho an'ny tenako, zay zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia izay ny ataoko. Kanefany vao mainka olana, miteraka olana le izy. Raha ohatra manana olana amin'ny araboly ianao zao dia miady lavaka mitritritra, izany hoe ianao ihany andeha hihinana ry dia avy eo indray iny dia avy eo dia mihinana ry dia mihinana ry, tsy mety tampona mihitsy lavaka mitritritra nefa le tsy mahatandrano. Fa androantsika ry havana malala, andao hiverina amin'ilay loharano, andao hitohaka amin'ilay loharano. Loharano mitondra famonjena, loharano mitondra fahasoavana, loharano mitondra fiadanana, loharano mitondra ny fiainantsika ho tsaratsara kokoa any amin'ny hoavy ry havana malala. Amaranako azy mialohan'ny vavahako dia misy mitantara kely anankiray, tanàna anankiroa samihafa ao amin'ny toerana anankiray, tanàna anankiroa samihafa, dia jerena mifanakaiky kely ro toeran'ireo fa le tanàna anankiray mamokatra dia mamokatra, le tanàna anankiray tena maina, tsy misy ninona mihitsy ao amin'ilay toerana, fa le anankiray tena mamokatra be. Dia nivory le olona teo amin'ny toerana anankiray maninona aritsika tsy mamokatra, dia narahany le rano avy eny tendrombohitra makany amin'ny le tanàna, narahany dia tsy mandeha ny amin'ny mihitsy le loharano. Dia avy eo dia nitapenany zareo le loharano, naviliny le loharano, izany hoe tena tany amin'le loharano mihitsy izy no mijery. Ohatran'izay ny fiainantsika ry havana malala, jereo fa sao dia efa nafoy an'le loharano ianao, efa nafoy an'i Jesosy Kristy, fa tonga ny fotoana andaontsika hiatoraka tanteraka aminy, dia tsy hiady lavaka fa izy ilay malala ny hevitra hiverina antsika, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome antsika fanantenana ny amin'ny farany, izay voalaza ao amin'ny Jeremia 7:2-20 mivavakantsika. Ray mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izay, sotra betsaka ny amin'ny fotoana fohy izay ahafahana mifampizara ity ianao no malala ny tsiraray avy. Ampianazo rehefa ny masina androany anapa-kevitra hiverina ny amin'ny loharano, dia ianao lay Jesosy Kristy mpamonjy anay, ianao lay mpanasitrana, ianao lay mpitondra anay, ianao lay mpanafaka anay, hiverina ny amin'izany loharano izany izay tsiraray avy. Ary amin'ny mampanopinao dia mitsodrano manonona ny fahasoavana mbola tsisy ohatr'izany, fitahiana, manonona lanitra misokatra ho amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, manonona fanambinana, manonona ny fitahiana voninahitra ao amin'ny lafiny rehetra. Ianao ny aro ny tsiraray avy, ary amin'ny mampanopinao avy anuleko ny plano devolina inona na inona, zanatsipika lefa nile ratsy dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ninona teny foana zay tenenin'ny olona mikasika ny afenany tsiraray aby dia tsy abininy zany fa mamotsotra mpanomponao anahy fahasoavana fitahina fahatsarana fanambinana fiainana feny voninahitra amin'ny anaranao jesosy nanaovany zany vavaka zany sotra tompo malalo amen.